raha hiazo ny faritra arovana complexe Mavavy Kikony eto amin'ny seranatsambo ny Mahajanga no miaingany ity. Ora iray sasany avy eto no lanina raha andeha hiazo any Katsepy. Fiara tsy mataho-dalana indray no raisina orian'izay raha hiazo ny district any Mitsinjo izay 5.20 kilometatra miala eto Katsepy. Taorian'izay ny toy ny dia miainga teto Mitsinjo namakivaky ny fariny Mavavy hiazo ny lac Kikony. Ora enina be izao no tsy maintsy lanina vao tonga Makary, tanàna misy ireo vondron'olona ifotony, mpiaro sy mpikajy ity faritra rovana ity. Ary misitraka ihany koa ny tolotra maro lafy ateraka izany faritra rovana izany. Miarahaba tompoka ary tonga sondray amin'ity fandarana arosy ny televizionna malagasy anao ity izay anasongadinana ny mazava-dehibe ny faritra rovana sy ny rovoary ao anatiny. Aty amin'ny faritra avaratra nefa ny Madagasikara no hitondrana ianao raha marimarina kokoa dia aty amin'ny district ny Mitsinjo faritra Boeny misy an'ilay complexe Mavavy Kikony. Faritra rovana anisan'ny misongadina izy io amin'ny fananany an'ireo karazan-java-mananaina na biodiversité sy ny fampandroana ateraka izay karazan-java-mananaina ny zava-misy ao anatin'io faritra rovana io. Complexe Mavavy Kikony izay mirefy any amin'ny 3 hekitara mahery ary maro lafy ny zava-tsoaterany na ho an'ny zava-boary na ho an'ny olombelona na ho an'ny tontolo amin'ny ankapobeny. Ny atsiprian'ireo no arosanao ao anatin'ity fandarana ity. Misongadina amin'ny harena voajanahary ananany ny complexe Mavavy Kikony. Eo ihany koa ny fiantraikany amin'ny fampandroana maro lafy amin'ny fanatsarana ny velitenan'ny mponiny dia ny votony sy ny fikajiana izany. Vokatry ny famatsim-bola ny FAPBM sy ny fiaramiasa tamin'ny ASIT Madagasikara izay mpitantana ny faritra. Faritra rovana azo lazaina fa stratégique izy ity noho ny rovoary ananany sy ny tolotra maro lafy omeny amin'ny fandrindrana ny natiora sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Saika hita ato anatin'ity faritra ity avokoa ny alamaina, ny faritra mando, ny mangrove sy ny doany, ny fariny Kikony ao Mankary izay faharoa lehibe indrindra eto Madagasikara manarakaraka ny farina loatra. Voasokajy ho sity Ramsara tamin'ny taona 2014 koa ny complexe Mavavy Kikony. Ato anatin'ny faritra rovana Mavavy Kikony misy atsika ato anatin'ny lac Kikony izay ataoko hoe deuxième grand lac de Madagascar amin'ny 14 000 hectares. Ny importance moa zany ity site ity dia manana espèce endémique maromaro raha ny vorona, indrindra zany ilay atao hoe vorofaly na ny Zapornia oliveri. Eo ihany koa ao anaty rano misy an'ilay espèce endémique locale lay paraître plus dambabe na ny dambabe fahafantarantsika be sy ny maro anazy aty amin'ny lac Kikony. Izay rehetra zay zany dia nuclasena ho site Ramsara ity site ity noho ny fananany an'izay mampiavaka anazy maneran-tany zay. Eo ihany koa ilay service écosystémique hoentiny amin'ny zones humides anazy satria fantatsika fa lac Kikony dia anisan'ny toerana midadasika be ary mamelona olona maro ato anatin'ny district Kikony zany. Zay moa zany ity anisan'ny zones humides ngeza ato anatin'ny raha tsy teny tena anatin'ny région Boeny mihitsy indrindra eto Madagasikara ihany koa satria ny lac Kikony rehetra tafiditra anatin'ilay site Ramsara zany. Azo lazaina fa loharaninainan'ny mponina izy ity
no izy sy ny bendrano manome ranony mponina. Nandafo vokatra avesanao zao avy nagnarato manahoana tena ino tena tombony ty laka kikony ty aminareo mpanarato ino soa hoetiny izy io ndao raha ny soa hoetiny aloha amin'ny mamatsabory tsiritra azy dia mbola betsaka ny azan-drano ato ary azo velomana tsara dia rano tsiritra azy dia ty koa zany ny rano ampiasainay eto amin'ny rano fisotro dia zay ny matombony ho anay amin'ny matsabory kinkoa. Manatsara ny velitenan'ny mponina ihany koa raha tsy resaka fa tsy nijono ny fambolena sy ny fisian'ireo karazan-javamananaina endemika tsy hita afa-tsy eto amintsika raha tsy teny afa-tsy ny vorofaly sy ny trondro-tamba. Maha antom-pivelomanay amin'le fanjonoana dia manaja ny fepetra amin'ny resaka fanjonoana zay ohatra hoe date ny fermeture manomboka 15 décembre jusqu'à 15 février dia mijanona zay tsy manarato. Ohatran'izay koa ny abeny masona rato azo ampiasaina dia ny masona rato ampiasainay ato 20 jusqu'à 35 45 50 ka mahaloha ranokarena anazy zay dia ajainay ny trafim-pitantanana misy ato amin'ny faritra rovana amin'ny complexe Mavavy Kingona. Mikisaky kay madigan sama kanbal masa Tsena raha teo ny andro tamin'ny nandalovanay teto Mankary fotoana nety tsara amin'ny varotra trondron'ireo mpanarato avy amin'ity lac Kikony ity na ho an'ny trondro endasina izany na ny trondro maina izay amidy amongadiny. Vidy filao maiky ny filao tsatrika zany izy ireo lena zany dia tsatrika ny mpanarato dia zay mividy zany kilo ndesina andeha Majunga. Misy tilapia 15 misy tilapia 20 ao le 20 zany vidinay 7 arivo dia mity ohatriny dia midinay 20 arivo 7 arivo tongany zany miankina amin'le patron koa zany amin'ny sobika zany ohatrany reto anaovana azy amin'ny sobika zany atao amin'ny sobika zany izy dia amidy Majunga misy Majunga zany dia ary misy patron koa mitonda azy mandeha Tananarivo any Tamatavy. Isan'ny toerana mahasarika ny mpizahatany sy ireo mpikaroka avy eny amin'ny anjerimanontolo ny complexe Mavavy Kikony no izy azo ambara fa toeram-ponenan'ny vorona no ny fisiany ireto bararata sy zava-maniry anaty rano ireto. Ny complexe Mavavy Kikony dia tafiditra ao anatin'ireo toerana 420 ho toerana manandanja fiarovana ny vorona eto Madagasikara na ilay antsoina hoe site Sico. Ary tsy vitan'izay fa izy ihany koa manana nireo karazam-borona an-drano izay tsy hita raha tsy ato amin'ny ilany andrefa Madagasikara ary ny zato isan-jato dia hita ato anatin'ny faritra Mavavy Kikony. Raha tany amin'ny taona na nanganana ny faritra rovana Mavavy Kikony dia 3 ireo karazam-borona ato amin'ny faritra. Amin'izao fotoana izao vokatra ireo asa fikarohana ireo asa fiarovana dia mitombo isa hatramin'ny 180 izao ny vorona ato amin'ny faritra Mavavy Kikony. Tao anatin'izay fotoana 15 taona mahery ny tantanana izay niarahana tamin'ny site Madagasikara sy ireo mpiara-miombon'antoka ary indrindrandrindra ny fiarovana niarahany tantana amin'ireo vahoaka ifotony. Lamina napetraky ny asity Madagasikara sy ireo vondron'olona eny ifotony ny fanaraha-maso ary ny fanisana ireo karazam-borona arovana ireo. tsika lalaka andeha jery ny voromtepilany tsy bakiny zany somary nivadika ndefandefa roa koa zany aroa mba maromaro voro koa saka dia mety mandalo amin'ny factory zany anabory regny roa koa tsy dia mba misy olo mandalo any koa mety mihitsy zay mandeha ohatran'izao zany atsika dia azadino fa tsika mila sady manara-maso ny vorona no manao fisafona n'ilay bararata sao dia misy olona miditra. misy amin'iny voromtiritily mihitsy tena matetitetika izy ny fomba misy mitily saka zay moa zany isaky par semaine Tsy mijanona hatreo fa mitohy hatramin'ny fanaraha-maso ireo toeram-ponenan'ny vorona ny asa fiarovana ataon'ireo vondron'olona ifotony. Isan'ny araha-maso manokana ny toeram-ponenan'ny vorofaly sy ny manodidina azy.
Tsy andreo ahina ho lany tamingana izay mampalaza ity toerana ity ny vorofaly ka arovana fatratra. Ny vorofaly dia hita aty amin'ny toerana kikony ary mampiavaka azy dia izay anarana izay vorofaly na fady amin'ny teny baiko tsy voakitikitiky ny olona io, tsisy olona mihaza io ato amin'ny faritra mavavaka kikony ary indrindra ho an'ny sakalava amin'ny maha-sakalava rail ny anarany amin'ny teny anglisy azy dia tena fady an'zareo zany hoe hiasa vorona zany. Isan'ny manampy betsaka amin'ny fiarovana ny vorofaly izay anarana izay ary isan'ny manandanja eo amin'ny foko sakalava izay mipetraka aty amin'ny faritra Marambitsy. Ka isan'ny antony hiarovana an'io vorona io ary isan'ny mampanandanja ny laky kikony ihany koa ny fananana azy io satria ny turista izay te hijery an'io vorofaly io aty Madagasikara dia tonga dia efa laky kikony zay ny ao anaty sainy hoe any mora ahitana an'izay vorofaly izay. Ankoatran'ireo toerana 5 izay misy azy izay sarotsarotra ny mamonjy azy ireo. Raha araka ny lahatsoratra asa fikarohana dia eo amin'ny 500 sisan'ny vorofaly eran'ny Madagasikara. Ny ho an'ny laky kikony manokana dia misy eo manodidina amin'ny 12 ka hatramin'ny 420 couple ao anatin'ny laky kikony. Zany hoe manodidina ny 30 eo zany 30 ka hatramin'ny 100 isa ny ao. Zany hoe mahatratra hatrany amin'ny 520 isan-jato ny vorofaly eto Madagasikara zany dia hitao ny sisa fianakaviana sisa ny vorofaly. Ny vorofaly raha araka ny asa fikarohana efa talohaloha ihany dia misy avy ao amin'ny Besalampy Nosy Ambositra ary toerana faritra rovana misy azy ankoatra laky kikony eto dia any Mandrosoa any Atsimotsimo any. Ankoatr'izay isan'ny manan-karena karazana zava-maniry ihany koa ity toerana ity hoy ny mponina. Ny tegna mampiavaka anay eto zany amin'ny faritra rova ty amin'ny zava-maniry komanga dia palissandre magnary zany dia viany maintso zao. Zay zany mampiavaka anay. Manandanja ary manampy betsaka amin'ny fiarovana ireo karazana zava-mananaina ao anatin'ny complexe Mahavavy Kikony araka izany ny fiarovana ny vorona hoy ny tompona andraikitra. Marina fa toerana fiarovana vorona ny faritra rovana Mahavavy Kikony. Izay fiarovana vorona izay dia mitarika amin'ny fiarovana ny ain-dehibe ny zava-mananaina rehetra. Ao anatin'izany ny varika sy ny gidro izay mitotaly 10 ho an'ny Mahavavy Kikony fotsiny zany. Ary ny complexe Mahavavy Kikony io atialan'ny Tsiombokibo io dia manana gidro anankiray izay tsisy afa-tsy ao amin'ny faritra io eran'izao tontolo zao dia ny lepilemur amonsomnorom na ny tsitsidy. Manarak'izay eo ihany koa ireo karaza trondro ao an-dranomamy tsy laza fa tsy ny damba izay voaresakitsika teo, mbola eo ihany koa ny marakely ao anaty Manjabory. Mitotaly 30 ireo trondro atao anatin'ny faritra rovana Mahavavy Kikony amin'ny sisin-dranomasina. Amin'ny sisin-dranomasina dia efa mahavoaisa hatrany amin'ny karazana trondron-dranomasina 400 isa amin'izao fotoana izao vokatry ny asa fikarohana atao tato anatin'ny faritra Mahavavy Kikony. Ary tsy latsa-danja amin'izany ny fiarovana ireo vato-hara izay hita tato anatin'ny 5 taona farany amin'izao fotoana izao. Dikan'izay fehiny tsy toerana fiarovana vorona ihany akory mampanandanja ny complexe Mahavavy Kikony fa isan'ny zava-dehibe dia ny fiarovana ireo toeram-ponenana manomboka avy amin'ny rano ary ihany koa ireo ala maina, ny ala onko izay isan'ny ngeza indrindra atao anatin'ny faritra Boendy ny an'ny Mahavavy Kikony ary indrindra faritra-dranomasina sy ireo arena voajanahary anaty. Toka miavaka araka izany ny arena voajanahary na karazana zava-mananaina ao amin'ny faritra rovana complexe Mahavavy Kikony. Fa asongadintsika amin'ity tapany faharoa ny fanadihadiana ity kosa izao ireo fampandrosoana sy fanatsarana maro lafy ny velitenan'ny mponina ny fotony izay nanamafy ny fikajiana izany nateraka ity faritra rovana ity sy ireo tohana avy amin'ireo mpiara-monina toy ny FAPBM sy ny Asity Madagasikara izay mpitantana ny faritra.
tsy vitsy hoy ny tompon'andraikitra ny soa ara-piariana ateraky ny roivary avy amin'ity faritra rovana ity. Inona avy ireo tombotsoa azo avy amin'ny faritra rovana Mavavakikony? Misy ireo fantatra amin'ny teny vahiny ialana tsiny ny hoe service écosystémique. Andizan'izany service écosystémique ana provision raha tsy teny fotsiny raha tsy ny fisitrahana ny hazan-dranomamy eo amin'ny lac Kekony na koa ny hazan-dranomasina izay hitany amin'ny ariny anaran'izay hoe an-dranomasina zany. Tsara ihany no mampatsiafa sady mahazo aty amin'ny partie terrestre no any amin'ny partie marine zany Mavavy faritra rovana Mavavakikony. Isan'ireo asa fiariana nanampibetsaka ny mponina ao amin'ny fokotany Benetsy ilany avaratry ny complexe Mavavakikony ny rofia izay isan'ireo zava-maniry misy ao amin'ity ala ity. Ary manampy ny mponina amin'ny asa fiariana. Mifanindran-dalana sy mifameno amin'izay hoy ny mponina ny fotony ny fikajiana sy fiarovana amin'ny alalan'ny fisafona ny faritra rovana. Taony ka izay zao zany ny asa tokony asa azonay atao ato amin'ny fiarovana azy ity de magnano tatamotro izahay amin'ny fiarovana azy mba tsy atalovany motro amin'le maintany ary manara-maso azy tsy horobatin'olo mangalangala fahatany fo tsy mahazo alalana. Fa satria izy ty ma asa velotegna tsy maintsy arovana izy mba ampatsara anazy. Nampizotrazotra ny fiainanay satria naiva le fiarovana. Izay nde zahay ara ndra eto tsary mana baibo io anatiny atiala io satria la ohatra ka samby mamotika rava ny atialanay tsisy iainanay. Eto amin'ity toerana tsy lavitry ny ala ity no handrafetana ny asa tanana avy amin'ny rofia hoentin'ireo mpianala. Zay ny komandon'olona zany ny ataonay de manao tapis, manao satroka zay, saky, poketra trosy zany asa mandeha tsara mihitsy. Rofia zany rofia aminay betsaka be de raha tomomban'le asanay zany tena azahoanay le izy satria le rofia kaikikely tsonga lanay anazy de manao asa tanana zay zao viany vitanay volanay. Ohatra manao saky ray karaha zay de zay ny rahanay jiaby de fa volanay jiaby. Poketra ray karaha ty zao io ty zao mandeha fatsalina ty. Anefa raha rofia ataonay aminazy raha rofia 1 kilo vidinay 3,000 isaka 3 andro mavita ty. 4 andro arakaraky ny fahavitsia. Ankoatr'izay isan'ny misongadina amin'ny asa tanana avy amin'ny rofia ihany koa ny entona maki. Tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ny asa fiariana sy ny vokatsoa nateraky ny fisian'ny alaongo manaraka ny sisin-dranony namaki mihazo any pitsopitsoka. Asanay ato asa drakaka. Raha obaka atala ty ato de rato velotegnanay amin'ny asa drakaka. Izy io tavandrainay ato alaongo. Rehefa obaka alaongo zany sisy drakaka. Mahazo firy nareo sy komandery efa tena efa tsara zany. Rehefa tsara virany. Ara izy mihina zany izy tena mihina azo andro raiky 30 kilo. Azoko iny zany zava-dehibe zany fisinako zany mahatonga izy zava-dehibe ity zany onko zany aminay afaka tadiavanay hoe fandrama ohatra zany fandrama na tadiavanay draka an-tanety rehefa rano samota de
mba tsara azy zany hoe mba hoe fiarovana tany mba tsy horodana zany le fisian'ny onko am'izay zany mba vodiny zany mba mitazo tany tsy horodana anaty rano zay zany le zavatra tena important mangrove ty aminay ty tsy raha ohatrany tsy zany ala ty de tany ohatsy semba daholo mantsika anaty rano any tetikasa nampiroborobo ny velitenan'ny mponina tao anatin'ity faritra rovana ity ihany koa ny famadiana ny tany tsy namokatra intsony mba hamokatra indray ny roborobo ny volosakay ny akondro ny mananasy ary ny karazana voankazo samihafa sy ny vary misongadina tanteraka izay fiovana na hoe fiatsaran'ny fiainanay aty anivon'ny semoka zay tany ambolohany tena sahirana zahay satria teo ny biby teo ihany koa ny fomba fambolena zay nahazatra le fambolena nentim-paharazana de hita fa zara raha nahavelona ary tena niatraika tany amin'le hoe fanimbana ny rena voajanahary aza ny mponina rehetra tatin-toerana kanefa amin'izao fotoana zao dia hita taratra ary azo tsapaitanana fa tena mahavelona tokoa satria ireo karazana voly zay atao hoe ilain'ny tsena no ezahanay ambolena ato ao zao ny atao hoe sakay nisany zavatra tena vokatra be aty kida mamokatra rehefa tena no atsaraina fikarakarana anazy ny mananasy mananasy reny avy any Antananarivo reny na pamokarina aty ary de tena nampitolagaga ary tsy hoe zavatra kelikely fotsiny satria raha miteny za hoe sakay am'izao raha mandeha 500 ny kapoaka nefa fotorany ndraiky mamokatra hatramina 5 kapoaka de mamokatra sakay any amin'ny 500 fotorany zahay de ohatran'izay ihany koa zany mananasy reny avy any Antananarivo reny lafinay any amin'ny 8,000 9,000 satria tena be vata mahagaga mihitsy ara rehefa vokatra de tena nahasarika ny olona maro ary hita hoe nampiroborobo fiainan'olona maro zany hatreto ara amin'ny 2 tapitrisana maheran'izay isam-bolana ampidirina ato no ireo zavatra vokatra zay atao hoe tsisy mpanao tany aloha teo miroborobo toy izany ihany koa ny voly legioma sy ny courgette teto Ambanjanahary nampivoatra ny fiainan'ny mponina ny ivitoeram-pambolena vakatahaka zany hoe napetraka izy tia ho valatahaka ho fampisehoana an'ireo mponina monina atao anatin'ny faritra rovana Mahavaviky Kikony ahafantarana azy hoe azo atao tsara ny mamokatra ny mandroso ary mampidi-bola tsy miankina tanteraka amin'ny arena voajanahary ty vitrinanay ty eo 2 hectares izy ty ny fitambarany ty toerany ty de ny toerana nasiana courgette zany eo amin'ny 30 ara latsaka eo isaka ny 3 volana zay mampiakatra vokatra courgette foana de hoentinay any mitsinjo de avaritranay any namaki ihany koa le izy taorian'ny tantsoroka sy fampiofanana ara-teknika avy amin'ny asity Madagasikara ny voatra ihany koa ny teknika fiompiana tantely n'ireo vondron'olona ifotony mifanila amin'ity toerana ity ihany koa ny fampiroboroboana ny volo-tongono nataon'ireo mponina eny fotony izay nanamafy ny fiarovana ny faritra no nanatsara ihany koa ny seha-piarian'ny mponina ny tombony ho anay moa zany amin'ny toerana misy mifaritra rovana satria taloha moa zany de ireo ray aman-dreny taloha anisan'ny azo lazaina hoe nanimba ao ny asa fanaratovana ao ny asa manao charbon de tonga moa ny mpiandraikitra hoe faritra rovana ty toerana misy anareo ty de nametraka ry zareo anay tamin'ny toerana de nanoro hevitra nanao zay tokony atao de lasa nahazo tombony zany zay amin'ny fambolena ary aveo ny rano mampy aty amin'ny toerana misy anay de zay indray raha zao no miaro ny tontolo iainana sy ny ala voajanahary sy ny rano satria zay no mahita tombony voalohany de zay indray zany zao no ao anatin'ny miara-miasa amin'zareo zany miaro ny tontolo iainana sy ny indrindra moa zany ny sehatra asa zay efa misy anay amin'izao ny fikambananay zao de mieritreritra anao any amin'ny 6 hectares plus de 6 hectares any zany de ny 1 hectare zany
Tombananay matetika ny vokatra misy ao anatin'ny tany 1 hektara zany eo amin'ny 10 tonnes plus. De mieritreritra zany zay ho azo 60 tonnes zany amin'ity ny fikambananay. Ny fikajiana ny faritra arovana complexe Mahavavy Kikony araka izany dia tsy fiarovana ny biodiversité na ny karazan-javamananaina ho amin'ny fotsiny fa fanotra ho an'ny fampandrosoana sy manatsara ny seha-piarian'ny mponina ny fotony. Zava-dehibe ny famatsim-bola maharitra amin'ny faritra arovana toy itony noho izy loharanonaina soa ho an'ny natiora sy ho an'ny firenena ary ny taranaka mifandimby.